Fa le miarabantsika rehetra indray ao anatin'izao fandarana manokana hitondrana ny tenin'Andriamanitra ho fampahirezana antsika izao. Hanatanteraka izany isika ka ankintsika ambavaka ny fotoana rehetra. Vavaka isika. Andriamanitra tsara indrindra any an-danitro, endre ny fifalianay satria afaka manatanteraka izao fandarana izao mba handraisanay ny hery avy aminao, handraisanay ny fampahirezana avy amin'ny teninao. Koa mitenena aminay Jehovah fa vonona ny hainanao izahay, ary manamasinanay amin'ny fahamarinanao fa ny teninao no fahamarinana. Misaotra Tompo tsara. Amen. Ny fampahirezana ho antsika dia ny teny napetraky apôstôly Petera. Petera voalohany 4 ary ny 5 sy ny 9 ihany no andraisantsika ny fampahirezana. Andeha vakiako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izany teny fampahirezana avy amin'ny apôstôly Petera izany. Fa atombotra ny faran'ny zavatra rehetra koa endre ka mahonoana tena ho amin'ny fivavahana, ary mihoatra noho ny zavatra rehetra mifankatiava tsara, fa ny fitiavana manarona fahotana maro. Ohabolana 12. Izany tenin'Andriamanitra izany dia ahitantsika toetra 4 fototra zay tokony hananana. Tsy hoe tokony hananana fotsiny fa aoka ho hananantsika tsirairay avy. Ny toetra voalohany tononona dia le hoe fahendrena, antombotra ny faran'ny zavatra rehetra koa endre fahendrena. De ny faharoa fahonoana tena, ary fahonoana tena makany am'le fahatelo dia ny fivavahana. Kanefa ambonin'ireo anankitelo ireo, ny fahendrena, ny fahonoana tena, ny fivavahana dia fitiavana, fa ny fitiavana no manarona ny fahotana maro. Andeha ho raisintsika izany tenin'ny Petera izany hoe nahoana no ilaina ny fahendrena satria atombotra ny faran'ny zavatra rehetra. Ny fahendrena dia ilaina satria ny fahendrena dia ny fahalalam-pomba sy ny fahaiza-miaina ao anatin'ny fifandraisana milamina sy tsara indrindra. Ka raha ohatra ianao tsy manam-pahendrena dia manjary voailika ao anatin'ny fiarahamonina. Ny fahendrena ihany koa dia mihoatra lavitra noho izany hoe fanajana fahalalam-pomba izany, satria ny fahendrena dia fanajana ny soatoavina. Fa na dia hananantsika aza ny soatoavina kanefa tsy ao anatintsika lay fahendren'Andriamanitra, amin'ny fahendrena avy any an-danitra, dia ny ara-piarahamonina ihany no voakajy sy voarindra. Fa ny fifandraisana amin'Andriamanitra kosa dia mikorontana. Noho izany dia ny fahendrena avy any ambony no ilaina ao anatin'izao vaninandro farany izao. Andeha raisitsika ny tenin'ny apôstôly Jakôba ny amin'ny atao hoe fahendrena avy any ambony mba hahatonga antsika afaka hiapika ny fiavian'i Jesosy Kristy be voninahitra eny amin'ny raha olanitra. Ny apôstôly Jakôba no nanoratra, Jakôba 3 ny 7 ka hatramin'ny 20. Iza eo aminareo no endry sy manam-pahalalana? Aokasehony amin'ny fitondran-tena tsara ny asany amin'ny fahalemem-panahy ny fahendrena. Fa raha misy fialonana mirehatra sy fifiampian-daniana ao am-ponareo, aza mirehire
na mandanga manohatra ny marina. Izany fahendrena izany de tsy niany avy any ambony fa araky ny ety an-tany ihany, araka nofo, araky ny an'ny Demia. Fa izay misy fialonana sy fifampiandaniana dia misy fikorontanana sy mba am'izay asa ratsy rehetra. Fa ny fahendrena izay avy any ambony de madio aloha ary tia fihavanana, mandefitra, mora lahatra, be famondram-po, be voka-tsoa, tsy mianahana, tsy mihatsara vela-tsihy ary mivokatry ny fahamarinana dia afafy amin'ny fihavanana ho an'izay mampandroso ny fihavanana. Andriamanitra zany dia mikendry ny ananantsika ny fahendrena io satria atombotra ny zavatra rehetra ary ny fidadasiky ny fahasarotana misy dia voamaika ilaina fahendrena bebe kokoa. Ary any bokin'ny ohabolana ara de miteny hoe zay be fahendrena dia be alahelo, zay be fahalalana dia manjary misy sakatsakana. Ka tena ilaina mihitsiny a ny fahendrena hoentina miatrika ny tontolo zay mirotoroto misy atsika. Na i fahendrena avy any amin'Andriamanitra, avy any ambony, io indrindra no tiana anontran-terina ankehitriny satria ny fahendrena eto am'zao tontolo zao dia mikendry fotsiny lay fanajana ny soatoavina, kanefa mety hanohatra ny sitrapon'Andriamanitra izany, mety handika ny didin'Andriamanitra izany. Ary dia ilaina lay fahendrena avy any ambony zay misy fahadiovam-po, tia fihavanana, mandefitra, mora lahatra, be famondram-po, be voka-tsoa, tsy mianahana na mihatsara vela-tsihy. Aingane hanjaka eo amin'ny fiainanao izany fahendrena avy any ambony izany satria rehefa manjaka ny fahendrena dia mampandroso ho amin'ny fihavanana. Ary le fihavanana eto a de tsy fihavanana samitsika olombelona ihany, iny tontolo izay misy atsika, fa fihavanana amin'Andriamanitra ihany koa. Izay le toetra voalohany a takiana ho an'zao andro farany izao. Ny toetra faharoa dia ny fahonoana tena. Betsaka ny zavatra andehanan'ny saina eto sy eroa kanefa rehefa tonga ny andro farany a de mila miompana am'lay fihevian'i Jesosy Kristy be voninahitra isika mba azahoantsika ny lokan'ny fiantsoan'Andriamanitra, azahoantsika lay fiainana mandrakizay. Ao anatin'izany azakazaka izany dia mila mahony tena isika, mila fifehezan-tena isika, mila familahana ny sitrapo andeha araka ny sitrapon'Andriamanitra ary mila lay fifehezan-tena vokatra vokatry ny fitoeran'ny fanahy masina aty am-pontsika zay fitsipefehezana voakaly a sy madio noho izay asan'ny fanahy masina izay. Indrindra moa ny famonoana izao satria raha mbola manana fireharehana isika ka manao hoe aika io, za tsy ampianarina an'io, dia manjary tsy mahony tena isika fa andehetsika anana izany fahonoana tena izany. Ahoana moa no lazain'i Petera ny amin'ny ny apôstôly Paoly ny amin'ity fahonoana tena ity araka ny bokin'ny Koritianina voalohany toko fahasivy ny andininy fahaefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Tsy fantatrareo va fa izay mihazakazaka eo amin'ny tany fihazakazahana dia samy mihazakazaka avokoa nefa iray ihany no mahazo loka mihazakazaha toy izany mba ahazahoanareo. Ary ny mpiazakazaka rehetra dia mahony tena amin'ny zavatra rehetra kanefa ireny dia mitady ny satroboninahitra mety lo ihany fa isika kosa ny tsy mety ho lo. Raha izao ary dia mihazakazaka nefa tsy toy ny manao kitoto ary mamely totohondry aho nefa tsy toy ny mamely rivotra
fa asiako mafy ny tenako ho mangana ka andevoziko fandrao, na dia efa nitory tamin'ny sasany aza aho dia ho lavina kosa ny tenako. Ao anatin'izany tontolo-kevitry ny fahonoana tena izany no ampitodian'i Paoly atsika ho amin'ny zavatra anankiroa. Ny voalohany dia ny hazakazaka, ny faharoa de ny ati-totohondry. Ary ao anatin'izany de hoy izy mikasika an'lay hazakazaka: ny mpiazakazaka rehetra de mahomby tena amin'ny zavatra rehetra. Zany hoe raha ny mahakasika ny olona fotsiny dia manana an'ireo vavahady-tsaina dimy isika zay tiana hanana fifehezana manokana eo ambanin'ny fifehezan'ny fanahy masina, ny zavatra jerena, ny zavatra tsaron'olona, sotroina na hohanina. Moa ve mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mila fahononana izy ireny, na ny fatrany, na ny kalitehany, na ny kalitao zay entiny dia mila ho araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny vavahady-tsaina mahakasika ny fahatsapana sao dia mirona makany amin'ny filàna ambany ny fahatsapana eo amintsika ary dia mampirongatra reo herisetra sy fanolanana eto sy eroa izany. Vanim-potoana ny andro farany izao dia mila mahomby tena amin'ny zavatra rehetra. Misy ihany koa ny fahonoana tena eo amin'ny lafiny ara-pitenenana. Ao ihany koa ny fahonoana tena amin'ny fitondran-tena. Andao lahy mirotoroto makany amin'ny zavatry ny tany, ny programam-piainantsika, ny lamaody, ny ahitrahitra sy ny karazany. Mila mahomby tena isika mba ahazahoantsika ny fiainana mandrakizay. Milaza izany fahonoana tena izany moa ny apôstôly Paoly ihany raha ny bokin'ny Hebreo toko faharoa amby folo fa mila mihazakazaka ka hanary ireo mavesatra, ny ota malaky mahazo ary koa ny manana faharetana ao anatin'izany hazakazaka izany. Na eo aza izay toetra faharoa ilaina satria atombotra ny farany zavatra rehetra dia tsy adino lay toetra fahatelo dia ny fivavahana, ka mahomby tena amin'ny fivavahana. Eo zany no tsindrin'ny apôstôly Petera fa raha misy ny fahonoana tena tsara indrindra, raha misy fanoloran-tena mety indrindra dia ny fanoloran-tena ho amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, fanoloran-tena ho amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Ka i Jesosy Kristy araka ny filazantsarany Jaona toko faha 10 dia mampitany firaisan'ny sampana amin'ny foto-boaloboka ka misy tsiron'lay voaloboka mikoriana ao anatin'lay foto-boaloboka makany amin'ny rantsana. Ary dia rehefa miteny izany Jesosy dia hoy izy eo amin'ny 14: tomoera amiko ary izao aminareo, tahaka ny sampana tsy mahay mamoha azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy, de toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Mila ity firaisana masina amin'Andriamanitra ity isika mba ahomby aza ao anatin'lay andro farany. Dia hoy izy ny 15: izao ny voaloboka, ianareo ny sampana, izay miray amiko ary izaho aminy de mamoha be izy, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay na inona na inona. Entitra sy mazava ny tenin'i Jesosy eto hoe raha miray amiko ianareo, zany hoe mametraka hetaheta aty amintsika mba hanana firaisana aminy Jesosy. Raha miray amiko ianareo dia mamoha be, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Ny fahazahoana an'lay lokan'ny fiantsoana ao amin'i Kristy Jesosy
dia tsy afaka misaraka amin'ny fivavahana, amin'ny firaisana aminy. Ny andininy fahaenina, raha misy tsy miray amiko dia arianany velany tahaka ny sampana izy ka malazo. Mitaky vavaka manokana, ery mpanahy bebe kokoa noho ny tamy lasa izao vanim-potoana misy antsika izao, koa de ilaitsika ny miray am' Kristy sy ny fahasoavana mba azahoantsika tsy ho arianany ivelany. Toa manana ny endriky ny te-panahy sika kanefa kosa tsy vontony vavaka ny fiainantsika ka arianany ivelany isika hoy Jesosy. Dia manamafy izany aho, ny andininy fahafito, raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao zay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Zany hoe ny firaisana miaraka amin'Andriamanitra dia mitaky zavatra faharoa miaraka am'zay koa, firaisana mifanaraka am'zay ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, zany hoe no lay tenin'Andriamanitra lalaitsika sy tiatsika dia mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra iny ny ataka sy ny vavaka zay asandratsika amin'Andriamanitra, ary dia zay rehetra ka tahantsika amin'Andriamanitra, ao anatin'izany ny fanahy masina, ao anatin'izany ny fihazonana ny famonjena de ho azontsika izany. Izany no ankalazana ny raiko mba hamoaza anareo be ka tonga mpianatro ianareo. Zany hoe ity fivavahana ity no fomba ankalazantsika an'Andriamanitra sy amoazantsika ho araka ny sitrapony. Koa dia andro farany zao koa aoka ho ny tena am'zany fivavahana izany isika. Ny fivavahana dia misy endrika maromaro tokony hanaovantsika azy, ao ny vavaka isam-batan'olona, ao ny vavaka mangina zay anaka-po, ao ihany koa ny vavaka iraisana na ao anatin'ny vondrona kristianina na ao anatin'ny mpiara-miasa, indrindra ny ao anivon'ny ankohonana ilaina izany vavaka iraisana izany. Ao koa lay alim-bavaka manokana ataonao, tsara ihany lay alim-bavaka iraisan'ny daholobe fa ny tena takiana dia ny fomba fiainan'i Jesosy, fa Jesosy dia ny fo maraina alina koa, ary dia matetika ary nanokana ny alina mba ho amin'ny fivavahana Jesosy. Koa dia aoka ianao hiditra am'zany sehatra ny fivavahana izany. Lay toetra fahaefatra, mihoatra noho iretsy anankitelo retsy de ny fitiavana, ary izay indrindra no ambarany eto araky ny andininy fahasivy manao hoe tahaka ny itiavan'ny ray ahy no nitiavako anareo, tomoera amin'ny fitiavako ianareo. Tomoera amin'ny fitiavako ianareo. Zany hoe na dia manana fiainam-bavaka tsara aza, na dia mahay mandray ny tenin'Andriamanitra ary kanefa tsy ao amiko ny fitiavana dia lay fitiavana atao amin'i Kristy dia akosoka ihany izany, ka tahaka ny hoe lakana very fivoy ny fiainantsika raha tsy misy ity fitiavana ity, tahaka ny hoe penina lany ranomainty ny fiainantsika raha tsy eo ny fitiavana, ary tahaka ny zava-maneno kanefa kosa mamalam-peo ny fiainantsika raha tsy eo ny fitiavana. Noho izany dia ilaina indrindra ny fitiavana, fa ny fitiavana no manosika, ny fitiavana no vimy aina mampiaina ny fiainan'ny maha-kristianina. Andeha tohizantsika anie ny tenin'i Jesosy raha ny andininy fahafolo ka hatramin'ny fahatelo amby folo aloha no vakiantsika. Raha mitandrina ny didiko ianareo dia hitoetra amin'ny fitiavako tahaka ny tandremako ny didin'ny raiko sy hitoerako amin'ny fitiavana. Petera dia nilaza hoe ny fitiavana dia tokony anarina fahotana mara, tsy hoe tokony fa ny fitiavana de manarina satria
manarona ny fahotana zany hoe manjary sy tonga any amin'ny fandikan-talàna ny olona manana fitiavana, ary dia saronao lay fahotana noho ny fananana fitiavana. De tokony hanana n'ity fitiavana ity isika satria ny fitiavana dia voaporofo amin'ny fitandremana ny didy araka ny tenin'i Jesosy eto. Zany zavatra izany de efa nolazaiko taminareo mba ho aminareo ny fifaliako ka ho tanteraka ny fifalianareo. Izao no didiko dia ny mba hifankatiavanareo tahaka ny nitiavako anareo. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao de ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Koa aoka ary ao anatin'izao vanim-potoana izao de ataontsika hazakazaka ny famonjena ny aina, ary ny ohatra andavitra noho ny hazakazaka famonjen'aina de ny famonjem-panahy no ezaka lehibe ataontsika mba hahatanteraka manao hoe tena manana fitiavana lehibe va ianao? Fa ny fitiavana lehibe de manolotra ny ainy, manolotra ny fotoanany, manolotra ny tenany mba hahatonga famonjena, mba hahatonga fanavotana ho an'ny hafa. Koa ankehitriny dia atombotra ny farany zavatra rehetra. Koa aoka ary isika hitombo amin'ny fahendrena, hitombo amin'ny fahonoana tena, hitombo amin'ny fivavahana, ary hitombo amin'izany fitiavana famonjem-panahy izany tompony hitazany teny izany. Amen. Mivavaka isika. Ry Andriamanitra tsara indrindra any an-danitra ao, manapim-pisaorana aminao izahay noho ny fahasoavanao, fa na dia tombotra aza ny zavatra rehetra dia tianao ny hanananay fandresena ka hanomezanao anay ny lokan'ny fiantsonany ambony de ny fiainana mandrakizay. Aoka ary izay Jesosy o, mba hanana ny fahendrena avy aminao, hiaina arak'izany fahendrena izany. Ho tianay ihany koa ny mifetena araky ny fifehezan'ny fanahy masina ny fiainanay, ary ho tianay ny manana fiainam-bavaka tsy miato sy mitohy eo ambanin'ny sitraponao. Ary mihoatra noho izany de aoka tompo malalo ny fitiavanao Jesosy no hikoriana sy hamelona sy hitoetra eo aminay tsiraray avy, ary dia ho sitraka indrindra ny hitory ny filazantsaranao, ny hamonjy fanahy ho tonga eo amin'ny famonjena izay efa irianao ho an'ny rehetra. Kely ny herinay Jesosy o, bitika ny fahalalànay, fa ianao kosa anie hahatanteraka ny tsara rehetra ho anay. Misaotra tompo malalo fa ny anaran-tsinao nangatahana izany. Amen.